sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Mbola tsy mitsahatra ny mamerigny fiarabagna ho antsika jiaby izay mitandregniny radio Fagniry amin'izao fotoagna izao. Ny zoma masina dia fotoagna izay natokan'ny fiangonana hankalazagna ny fijalian'ny tompo. Ireo vakteny izay naroson'ny fiangonana ho antsika no andeha atolotro antsika, ary tsy latsa-danja amin'izegny ny fampianarana sy toriteny avy amin'ny ray aman-dreny dia ny archevêque antsika Monseigneur Benjamin Marc Caramarson izay tsy mitsahatra magnamia fampianarana ho antsika, indrindra fa amin'izao fotoan-dehibe izay ankalazain'ny fiangonana manokana izao. Kendao ary itandregny ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa aveo mitandregny izegny fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny izegny. Ny vakiteny masina voalohany, bokiny izay ampaminagny hita ao amin'ny toko faha 12. Noratraina izy noho ny fahotantsika. Izao no tenin'ny tompo, indro fahambinina ny mpanompoko, hitombo, hankalazaina ary ho tafasandratra indrindra. Toy ny nigagan'ny maro nahita azy, fa raha vahendrika loatra izy, ka nitarehiny efa ohatrany tsy tarehin'olombelona intsony, ary nitavany efa ohatrany tsy tavanjanak'olombelona intsony, no ampiontana ny firenena maro. Hitampambava eo anatrehany ny mpanjaka, satria ahitany ny tsy mbola nolazaina taminy, sy handre ny tsy mbola reny. Iza no nino izay renay, ary iza no nanehoana ny sandrin'ny tompo. Fa nisonotra teo anatrehany izy, tahaka ny azo madinika marefo, tahaka ny solofon-kazo mitsiry amin'ny tany karakaina, tsy nanana endrika na hatsarantarehy nanaitra ny masontsika, na bika namelona ny fitiavantsika. No esorina sy nilozan'ny olona izy, olona ory sady zatra ny fijaliana, ohatrany ny zavatra nosaronan'ny olona tava, natao faneso sy tsy nahoantsika velively. Marina tokoa faneretintsika no nentiny ary ny fahoriantsika no ny vesarany, ary isika nefa nijery azy olom-boasazy no kapohin'Andriamanitra sy naetry, kanefa izy no lefohina noho ny fahotantsika, no torotorohina noho ny elontsika, nasiana ny famaizana nazahoantsika fihavanana, ary niratra taminy no nasitranantsika. Efa mpaniasia toy ny ondry avokoa isika, samy nanarana ny lalany avy isika, ary najeran'ny tompo taminy avokoa ny elontsika rehetra.
vonoina izy ary mandefitra, tsy miloabava akory izy tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, tahaka ny ondry vavy eo anatrehan'izay manety azy tsy miloabava akory. No esorina izy noho ny fampahoriana sy ny fitsarana, ary iza moa tamin'ireo niarabelona taminy nomba ny hevitra fa nofongorana eo amin'ny tany velona izy, ary nozoindoza noho ny fahotan'ny vahoakako. Natao iray fasana tamin'ny ratsy fanahy izy ary eo amin'ny mpanan-karena noho ny efa maty, nefa tsy mba nanao ny tsy marina ary tsy mba nisy fitaka teo ambavany. Sitrakin'ny tompony nanorotoro azy tamin'ny fijaliana, nefa rehefa voaatitry ny fanahy ny sorom-panonerana, dia hita taranaka izy ho lava andro iainana ary ho ambinina eo an-tanany ny hevitra nokasain'ny tompo. Noho ny fijalian'ny fanahiny, dia hahita izy ka ho afa-po. Ilay marina, mpanompoko noho ny fahalalany, anamarina olona betsaka ary ny tenany ivesatra ny elok'ireo. Noho izany omeko anjara eo amin'ny lehibe izy ary iara-mizara babo amin'ny mahery, satria nanolotra ny aino faty izy sady natao isan'ny mpanao ratsy, ary ny tenany no hitondra ny fahotan'ny maro sady hanao fifonana ho an'ny mpanota. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebrio ao amin'ny toko 4. Nianatra ny fanekena izy ka tonga fototry ny famonjena ho an'izay nanaiky azy. Ry kristianina havana, no isika manana mpisorona lehibe izay lasa namakin'ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, dia aoka ho tanantsika mafy ny finoana efa nekentsika. Satria tsy mpisorona tsy mahalala mangoroka ny fahalementsika no antsika, fa efa nalem-panahy tahaka antsika tamin'ny zavatra rehetra izy, afa-tsy ny fahotana. Koa aoka isika anatona ny fiketrahan'ny fahasoavana ampitokiana, mba hahazo antsika famondram-po sy ahitantsika fahasoavana ary amonjena antsika amin'ny andro ilantsika izany. Fa tamin'ny andro ny nofony Kristy, noho ny nanolotra fivavahana fifonana no mba ampitarenana mafy sy ranomasobe tamin'ilay hafanamonjy azy tamin'ny fahafatesana, sady nohenohiny ny fahatahorana an'Andriamanitra, dia nianatra nanaiky ny fanekena tamin'ny fahoriana ny aretany na dia zanaka aza. Ary ankehitriny, efa tonga amin'izay fanaperana izy, ka tonga afototry ny famonjena mandrakizay ho an'izay manaiky azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika nosoratany Masinday Joany. Tamin'izany andro zany dia lasa Jesosy sy ny mpianany nankany andafiny riakan'ny Cedrona izay nisy saha anankiray nidiran'izy sy ny mpianany. Fantatry Jodasy ilay namadika azy koa io toerana io satria falehan'i Jesosy sy ny mpianany matetika. Ka noho nivoarainy ny antoko miaramila iray sy ny mpiandry raharaha avy amin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny farisianina, dia nankao izy nitondra fanala sy fanilo ary fiadiana. I Jesosy tamin'izany dia efa nahalala raha teo izay rehetra anjo azy, ka nitsena azy ireo sy nanao taminy hoe iza no tadiavinareo. Dia hoy ninavalin'izy ireo azy, i Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy, izaho no izy. Eo koa zany Jodasy ilay namadika azy. Vao nilazany Jesosy hoe izaho no izy, dia nianotra izy ireo ka niakarapoka tamin'ny tany, fa nanontany azy indray Jesosy nanao hoe iza no tadiavinareo. Dia hoy izy ireo, i Jesosy avy any Nazareta. Ka novalian'i Jesosy hoe efa voalazako taminareo fa izaho no izy, ko raha izaho no tadiavinareo dia velao andeha ireto. Izy no nilazay zany dia mba hatanteraka ny teny voalazany hoe tsy nisy very izay nomenao ahy na dia iray aza. Ary nanantsabatra Simona Piera ka notsoahany dia nasiany ny mpanompon'ny lehiben'ny mpisorona ka afaka teriny sofiny ankavanana. Malikosy no anaran'ilay mpanompo, fa hoy Jesosy tamin'ny Piera, ampidiro amin'ny trano ny sabatrao, tsy hosotroko vanikapoaka nomen'ny iray ahy. Tamin'izay ny antoko miaramila sy ny tompony arivo ary ny mpiandry raharaha ny rahan'ny jody dia nisambotra ny Jesosy ka namatotra azy. Tany amin'ny ana loha no nitondrany azy, fa io no rafozan'ny Kaifa izay lehiben'ny mpisorona tamin'izany taona izany. Ary Kaifa kosa no nanomesainany jody hoe mahasoa raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray. Nanaraka an Jesosy tamin'izany i Piera sy ny mpianatra anankiray hafa. Ary fantatry ny lehiben'ny mpisorona ilay mpianatra anankiray ka niara-niditra tamin'i Jesosy tao an-tokotanin'ny lehiben'ny mpisorona, fa i Piera kosa dia nijanona teny ivelany teo akaikin'ny vavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra izay fantatry ny lehiben'ny mpisorona ka niteny tamin'ny vehivavy mpiandry vavahady ary nampiditra any Piera. Fa hoy ity ankizivavy mpiandry vavahady tamin'i Piera, moa tsy isan'ny mpianatra io lehilahy io koa vai anao? Ary hoy izy, tsia. Nangatsiaka ny andro tamin'izay ka nipetraka namindro teo amin'ny afo ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha, ary dia mba niara-namindro taminy teo koa i Piera. Ary ny lehiben'ny mpisorona nanadina ny Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany ka hoy Jesosy namaly azy. Niteny ampahibe maso tamin'ny olona rehetra aho, ary nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy ny tempoly izay ovorian'ny jody rehetra, fa tsy nilaza na inona antakona ka ahoana no anontanianao ahy. Ireo ny haino ahy no anontanio izay voalazako taminy, fa ireo no mahalala izay nampianariko. Noho nilazay izany Jesosy dia nasian'ny mpiandry raharaha anankiray te-hamena sy nataony hoe izany ve no famalinan'ny lehiben'ny mpisorona? I Jesosy namaly azy hoe raha ratsy ny teniko, lazao izay ratsy, fa raha tsara ihany kosa, nahoana no dia mamely ahy ianao? Dia nasiany ananentina ampatorana ho any amin'ny Kaifa lehiben'ny mpisorona izy. Ary Simona Piera nijanona namindro teo koa ka nisy nanao taminy hoe moa tsy isan'ny mpianany koa vai anao? Fa nanda izy nanao hoe tsia. Dia hoy koa ny anankiray tamin'ny mpanompon'ny lehiben'ny mpisorona izay havan'ilay notapahan'ny Piera sofina, tsy ianao va ilay hitako niaraka taminy tao anaty saha? Fa nanday indray i Piera ary niaraka tamin'izay dia nisy akoholahy naneno. Dia nentina niala tao amin'ny Kaifa i Jesosy ho any amin'ny tranon'ny governora. Efa maraina ny andro tamin'izay, tsy niditra tao an-trano anefa izy ireo fandrao maloto ka tsy afaka mihinana ny paka. Ko i Pilato no nivoaka nanatona azy ireo tao alatrano nanao hoe
inona no iampanganareo io lehilahy io? De hoy ny navalin'izy ireo azy, raha tsy mpanao ratsy izy dia tsy natolotra ianao. Ka hoy Pilaty taminy, ento izy ka tsarao araka ny lalanareo. Fa hoy ny jody namaly azy, tsy manam-pahefana nameloka ho faty izahay. Izany no tonga de mba hatanteraka ny tenin'i Jesoa momba ny fahafatesana anjo azy. De niditra tao an-trano i Pilaty ka niantso an Jesoa sy nanao taminy hoe, moam-panjakan'ny jody va ianao? I Jesoa namaly hoe, anao samrery izany teny izany sa an'olon-kafa fa nilaza ahy taminao? De namaly Pilaty nanao hoe, fa izaho angaha jody, ny firenenao sy ny mpisoronao no nanolotra anao tamiko, ka inona no nataonao? I Jesoa namaly hoe, tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Fa raha anisan'izao tontolo izao ny fanjakako, de ho niady ny oloko, ka tsy ho voaren'ny jody aho, fa tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. De hoy i Pilaty taminy, ka mpanjaka zany ianao? Ary novalian'i Jesoa hoe, efa voalazanao mpanjaka aho. Teraka aho sy tonga teto an-tany mba hanambara ny marina, ka izay rehetra mpanaraka ny marina de miheno ny feoko. De hoy i Pilaty taminy, inona ny marina? Fa noho ny voalazany izany, de nivoaka nakeo amin'ny jody indray izy ka nanao tamin'ireo hoe, raha izaho de tsy mahita izay helo na dia iray aza, fa araka ny fanao amin'ny paka, de mandefa olomeloka iray izay tianareo aho, koa tianareo ve ny andefasako ny mpanjakan'ny jody? Fa niorakoraka indray izy rehetra ka nanao hoe, tsy izy fa i Barabasy, kanefa jolahy i Barabasy. Tamin'izay nalain'ny Pilaty i Jesoa ka nasainy nokapohina. De nanandrana fehilohatsilo miaramila ka nasatrony ny lohany, ary nampitafiny kapoaty jaky izy. Raha efa izany, de nanatona azy izy ireo ka sady namely te hamena azy nanao hoe, arahaba ry mpanjakan'ny jody. De nivoaka ndray i Pilaty ka nanao tamin'ny jody hoe, indro izy entiko manketo aminareo, mba ho fantatrareo fa tsy hitako mihitsy izay helo na dia iray aza. Tamin'izay nivoaka i Jesoa nisatroka fehilohatsilo sy nitafy kapoaty jaky, ka hoy i Pilaty tamin'ny jody, indro ny lehilahy. Noho nahita azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpiany raharaha de niantso nanao hoe, fantsio amin'ny azo fijaliana izy. Fa hoy i Pilaty tamin'izy ireo, ento ary izy, ka fantsihonareo fa izaho tsy mahita izay helony. De hoy ny jody namaly azy, manana lalàna izahay ary araka ny lalànay, de tsy maintsy hovonona izy satria nanao ny tena ny ho zanak'Andriamanitra. Nandre izany Pilaty vao mekana tahotra ary niditra tao an-trano indray izy ka nanao tamin'ny Jesoa hoe, aveza mo ianao? Fa tsy namaly azy Jesoa ka hoy i Pilaty taminy, izaho ndray vantso itenenanao, tsy fantatrao angaha fa sady manam-pahefana andefanao aho no manam-pahefana mantsikanao amin'ny azo fijaliana? De namaly Jesoa hoe, tsy manam-pahefana amiko ianao raha tsy nomenanao avy any ambony izany, koa izay nanolotra aho taminao no meloka kokoa noho ianao. Hatramin'izay de nitady andefa azy Pilaty fa nantsontsony jody hoe, raha mandefa anio ianao de tsy sakezan'ny Sezara, satria izay manao ny tena no mpanjaka de mitsangankanohitra an'ny Sezara. Noho nandrezany teny izany Pilaty de nitondra ny Jesoa nivoaka ka nipetraka amin'ny fitsarana eo amin'ny fitoerana natao hoe Litositrosy, lalambato na Gabata amin'ny teny Hebreo. Andro fiomanana amin'ny paka tamin'izay ary tokony ho tamin'ny ora fahaenina, de izao no nolazain'ny Pilaty tamin'ny jody, indro ny mpanjakanareo. Fa niantsoantso izy ireo nanao hoe, esory, fantsio amin'ny azo fijaliana izy. Ka hoy Pilaty taminy, de ho fantsihako amin'ny azo fijaliana ve ny mpanjakanareo? Fa hoy ny lohan'ny mpisorona hoe, izahay tsy manana mpanjaka afa-tsy Sezara. Tamin'izay de natolony azy ho fantsihana i Jesoa ka norasin'izy ireo izy dia nentiny. Nentiny Jesoa ny azo fijaliana, de tonga teo amin'ny toerana natao hoe Kalvery izy, ankarandoha na hoe Golgota amin'ny teny Hebreo. Teo no namatsihana azy tamin'ny azo fijaliana, niaraka tamin'ny roa lahy hafa koa izay no fantsihana teo andaniny roa, fa i Jesoa teo afovoany. Ary nanao soratra i Pilaty napetany teo andohan'ny azo fijaliana, ka izao no vakiny, Jesoa avy any Nazareta mpanjakan'ny jody.
betsaka ny jody namaky io soratra io fa akaikin'ny tanàna ny toerana namatsehana any Jesoa, sady vita tamin'ny teny Hebreo sy Grika ary Latina ny soratra ka hoy ny mpisoran'ny jody tamin'ny Pilaty. Aza tao hoe mpanjakan'ny jody fa hoe izy no nilaza hoe mpanjakan'ny jody aho. Fa hoy Pilaty hoe izay voasoratro de voasoratro. Rehefa voafantsiky ny miaramila tamin'ny hazo fijaliana izy, nalainy ny fitafiany ka nozarainy efatra. De samy nanany ny anjarany avy izy, de toy izany koa ny akanjony rebareba. Saingy tsy nizaitra kosa ny akanjony, fa tenina iray ihany hatrany ambony ka hatrany ambany, ka nifampilaza izy ireo hoe oka tsy horovitintsika ity fa oka olokantsika, de ho lasan'izay ahazo ny loka. Koa tanteraka tamin'izany ny soratra masina manao hoe nozarainy ny fitafiako ary nolokany ny akanjoko, de izany no nataony miaramila. Ary nitsangana teo akaikin'ny hazo fijalian'i Jesoa ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, de i Maria vadin'ny Kleofasy ary Maria Madeleine. No nitan'i Jesoa ny reniny sy ilay mpianany malala nitsangana teo akaikiny, de hoy izy tamin-dreniny, ravehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy izy tamin'ilay mpianany, indro ny reninao. Ka hatramin'izay dia niraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Nohony afaka izany, de fantatry Jesoa fa efa tanteraka ny zavatra rehetra, ka hoy izy mba hatanteraka ny soratra masina, mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaingitra kosa teo, ka nalainy ny siponjy novontosan'ny vinaingitra, sy nitohizany tamin'ny hazo isopy, de natohoka teo ambavany. Vona nandrana ny vinaingitra izy, de nanao hoe tanteraka ny zavatra rehetra, de nanondrika ny lohany izy ka niala aina. Ary andro fiomanana tamin'izay, ka nangataka tamin'ny Pilaty ny jody mba ho tapahina ny ranjon'izy ireo dia ho esorina, mba tsy hisy faty-miantona aminazy fijaliana amin'ny andro sabata fa andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon'ny voalohany sy ny an'ilay anankiray niarano fantsihana taminy koa. Fa nohony nankeo am Jesoa izy ireo dia hitany fa efa maty sahady izy, ka tsy mba nitapahiny ny ranjony fa nolefony miaramila anankiray kosa ny fony, ka nisy ra sy rano nivoaka niaraka tamin'izay. Ary ilay nahita no nilaza ka marina ny filazany, sady fantany fa milazany marina izy mba ino anareo koa. Ary izany no tonga de mba hatanteraka ny soratra masina hoe tsy misy hotapahina ny taolany na dia iray aza, ary ho indray koa ny soratra masina, hijery izay nolefoniny izy. Rehefa afaka izany, i Josefa avy any Arimasia izay mpianatry Jesoa antsokosoko noho ny fahatahorana ny jody, de nangataka tamin'ny Pilaty mba haka ny fatin'i Jesoa ka nekeny Pilaty izany, de lasa izy naka ny fatin'i Jesoa. Ary tonga koa i Nikodema, ilay nanatona Jesoa noho ny alina tamin'ny voalohany, nitondra mira sy aloesy nampifangaroina tokony ho zatolivatra. Koa nalainy ny fatin'i Jesoa, dia nasiany zava-manitra sy nofonosin'ny lamba araka ny fanaon'ny jody amin'ny fandevenana. Nisy saha anankiray kosa tao amin'ny toerana namatsehanan'i Jesoa, ary nisy fasana vaovao tsy mbola nandevenana olona tao anatin'ilay saha. Ka noho ny mahandro fiomanan'ny jody tamin'izay, de tao no nandevenany an Jesoa satria akaiky ny fasana. Izany ary ka nkalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mankalaza ny zoma masina isika. Zoma masina zay ibanjinasika bebe koa ny fizaliany ny tomposika. Marina isan'andro sika rehefa manao ny famantarana iny azy fizaliana dia mibanjina an'izay fizalian'ny tompo zay ary mandray ny vokatry n'izay fizaliana zay, de sinona fa ilay dinam-pitiavana tanteraka ao am Jesoa, ilay fampihavanana amin'ny Andriamanitra ray ao amin'ny Trinité masina, fampihavanana amintsika samby olombelona ary fampihavanana amin'ny tontolo iainana, fiarina vaovao ny vokatry n'izay fizaliana izay. Kanefa fantatra sika fa i Jesoa lay sy nanota dia nanaiky ho fahotana mba ho tanteraka zay dinam-pitiavana,
lay fanekempihavanana vaovao miorina ao amin'izay fanoloran-tenany, amin'izay fankatoavany ny sitrak'Andriamanitra. Izay tokoa ny dika ny fototra amin'izao fankalazana ny zoma masina izao. Raha mibanjina ny fizalian'ny tompo isika dia mibanjina an'izay fanoloran-tenan'izay izay fankatoavany nitondra famozena ao ansika, ny fanatanterany ny sitrapony ray. Ka raha misy lesonary raisitsika amin'izao fibanjinansika ny lakroa masina izao dia izay hoe aoko tanteraka amiko araky ny sitraka ao. Ary dia izay tokoa raha manaiky anatanteraka ny sitraka ny ray tokoa isika dia miditra ao amin'ny famozena. Ary zay le nilazaisika tamin'ny fanomboasika n'izao herinandro masina izao tamin'ny sapakazo, miditra ao Jerosalema isika, ka azosika onina ary ankehitriny ny tena dikan'izay fidirana an'izay Jerosalema izay tsy inona fa ny fidirasika ao amin'izay fankatoavana ny sitrak'Andriamanitra izay. Ary tsy inona ny sitrak'Andriamanitra fa isika ifankatia, iombona aminy ary dia andray ny fahamasinana. Ary izay ny fahamasinana ho isika ny fiombonana amin'Andriamanitra vokatry n'izao fizaliana ataon'ny Kristy izao. Ka raha mibanjina ny lakroa masina ary sika raha manaza ny lakroa masina, ary zay no ataosika tsy hoe manompo sampy isika sanatria izany, tsy hoe manao teatra isika sanatria izany, fa fidirasika ao am-pony Jesoa. Ary dia izay tokoa enosika tamin'ny evanjely teo fa nisy rano sy rà nivoaka tamin'ny ny fony Jesoa. Zany hoe io rano sy rà io no manadio ansika ka mampiombona ansika amin'Andriamanitra, amin'ny sika samy olombelona amin'ny tontolo iainana. Ka fiainam-baovao no aintsika. Inona moa ny dikan'izay fiainam-baovao zay? Zay le fidirana ao amin'ny Jerosalema fiadanana. Lay Jerosalema vaovao dia sy inona fa ny fanatanterahasika ny sitrak'Andriamanitra, ka miaina an'izay sitrak'Andriamanitra izay isika. Zany hoe ifanasoa, ifanolo-tena, ka ifanasoa, hitady ny soa iombonana, ampanjaka ny marina, ampanjaka ny fifankatiavana. Zay ny satany dina pitiavana, ny dina mpihavanana atolotra ny Jesoa. Ary ty zay no ankalaza isika amin'izao zoma masina izao. Ka raha manoroka ny lakroa masina isika, raha manaza an'izay lakroa masina izay, dia hitasika fa tahaka isika mirohatra mandalo dia miditra ao am-pony Jesoa, ka fo vaovao ary nooka ho raisika amin'izao zoma masina izao. Fo zay mitepo an'izay tena fitiavana izay, ka izay ny tena dikany nilay hoe ho sapely ny famindrapo isika any amin'ny toerana misy isika, ho sapely ny famindrapo satria fo vaovao entin'izao fanekempihavanana vaovao nentin'i Jesoa izao. Ka aprindra ny fiainam-pianakaviana ho eglizy kely, ho tempolin'Andriamanitra. Ka izay indrindra no nataon'i Jesoa teo am-pototry ny hazo fizaliana, raha niteny tamin'ny Masiny Maria izy hoe indro ny zanakao. Ary raha niteny tamin'ny Zoany izy indro ny zanakao. Ary dia resika sara tamin'ny evanjely teo fa nanomboka tamin'io andro io dia nandray any Masiny Maria tao an-tranon'ny Zoany. Dia izay tokoa azosika olona tsara ary ry kristianina havana ny nanomezako antsika siraikiraiky ny sary ny Masiny Maria azaina meday magaga tahaka
tahaka ny zay nataony Jesosy zay andrayany masiny Maria sika ka miditra ao an-tranosika tokoa i Jesosy ka amin'izay dia miditra amin'ny Jerosalema sika marina andalo ny fizaliana ary ty zay nombanjintsika ny an'ity mandalo fizaliana ny fanadiovana ny fosika satria araky ny efa naverimberina akombore loatra ny fosika akombore ny fiainam-pianakaviantsika akombore ny fiarahamonina sika ka mila an'izay toerana misy an' Jesosy ka i masiny Maria anampy isika ametraka an' Jesosy eo amin'ny fiainansika la Jesosy banjintsika amin'ny lakroa ary ty zay raha tadidinareo sara no nanasako ny isam-pianakaviana isaky n'olo apiditra ny lakroa amin'ny tranony ka raha mapiditra ny lakroa isika dia tahaka ny ataosika araky ny lazaiko teo hoe manao ny famantarany azy fizaliantsika ka miditra amin'ny fiainansika tokoa i Jesosy ka raha miditra amin'ny fiainansika Jesosy lay mpiarabelona amintsika zay banjintsika tokoa amin'izao taona fandaliana-pinoana zao Jesosy mpiarabelona eo anivosika tokoa izy tahaka ny nataony Joany nandray an'ny masiny Maria dia ampianarany masiny Maria tokoa ary sika andray an'i Jesosy ka ho kristianina zany hoe mpiara-dalana amin'ny Kristy mpiarabelona amin'ny Kristy ny teny hoe kristianina isika avy amin'ny Kristy ka amin'izay ny fiainansika iova tokoa iova ho sara na dia mety aparary aza satria araky ny lazaisika ny fanadiovana tsy mandeha ho azy fa mila an'izay finiavana mila ny fahavononana ary zay no ambaran' Jesosy nanolotra ny ainy ary sika koa ary miaraka aminy manolotra ny ainsika ka na dia izaly ary sika miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana dia hiara isangana aminy ka na dia eo aza ny manarasy isika enosika amin'ireo vakiteny zay renisika tamin'izao zomamasina zao resika tamin'ireo olona naneso an' Jesosy tamin'ny tantara mpizaliana dia vataro ary fa izay ny lalana famonjenao asika araky ny nampianary ny mpanoratra ny taratasiny Hebreo nianatra ny fanekena izy ka tonga fototra ny famonjena ho an'izay manaiky azy ka izay tokoa zary famonjena ho ansika tokoa i Jesosy ary dia izay tokoa ary dia izay no antenaisika ary satria mpiarabelona amintsika tokoa i Jesosy ka na ino kitona na ino kiasa dia ao amin'ny Kristy isika ka raha miaraka amintsika dia hiditra ao Jerosalema zany hoe miditra amin'ny tena fiadanana marina ka izay koa no iriko ho ansika menakavy amin'izao fibanjinasika manokana ny fizalian'ny tompo izao ka raha manaza izay tokoa isika dia miditra amin'ny tena fiainam-baovao aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy
lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu